Amin'izay pejim-baovao izay hatrany nanambara toana ara-bola mitentina $9 tetsy amin'ny seny ny fanjakana Amerikanina androany. Vola izay natao hiantoana fidianana madio, mangarara ary ekeny rehetra. Eo ihany koa ny natokana ho amin'ny fiarahamonim-pirenena mba hanentana ny olom-pirenena handray anjara amin'ny fifidianana. Tsy nanambara mazava izay maro-bola eo an-tanany hiatrehana fifidianana efa ny seny no mafisiny Damandriana Arsedo, filohan'ny seny, fa tsy tokony ho sakana ho amin'ny fifidianana ny lafiny ara-bola. Anjaran'ny fanjakana ho izy mameno ny banga amin'ny maro-bola napetraka. Ango-baovao mahakasika izay. $9 ny fitambarany tantsorika nambarany fanjakana Amerikanina fa omenany Sony hiatrehana ny fifidianana androany. Ny $10 narotsaka ao amin'ny tahirim-bola iraisanana ny basket font mba hanohanana ny fifidianana marina sy mangarahara. Ny $4 kosa natokana ho an'ny fiarahamonim-pirenena malagasy mba ahafahana manatanteraka ezika fanabeazana ny olom-pirenena. Firenena maro no efa nanome tantsorika na ara-bola na ara-pitaovana ny braoma leo tena misahana ny fifidianana. Antoka isiany fifidianana sahady izany raha ny fanazavana. Efa tonga teto ny Union Européenne, ny firenena Fransay sy ny Allemagne efa nandrosaka vola ihany koa miaraka amin'ny PNUD moa zany no mandrindra ireo rehetrarehetra ireo. Dia mbola ho tonga koa ny manaraka. Fa ankoatran'izay dia hitantsika koa fa marina sy tao anaty basket fond dia izy fa ny gouvernement japonais koa dia nanampy ny CENI amin'ny fahazoana an'ireo fitaovana toy ny fiarakodia sy ny moto izay tena ilaina tokoa ho an'ireo rasa mangaika sy ho an'ny CENI foibe. Telo volana tsy hatongavany fifidianana isika izao. No mafisiny filohan'ny Sony fa tsy tokony ho sakana tsy isian'ny fifidianana ny lafiny ara-bola. Tantsorika ihany ho izy no ataon'ny firenena avy any ivelany ho fanamarinana ny maha ao amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny Madagasikara fa tsy miantehatra manontolo amin'izany isika. Anjaran'ny fanjakana kosa no mameno ny vola tsy ampy avy amin'ny mpiara-ny ombinantoka. Tena tsy mivily mihitsy koa zany mamaly an'io fa atao izay tsy maintsy mahampy ny teti-bola. Araka dia tenentsika hoe ny basket fond zany dia tantsorika atao amin'ny fanjakana malagasy. Fa ny resaka fifidianana ny ao anatina resaka fiandrianam-pirenena zany fa fanamarena ny maha ao antsika amin'ny vondrona iraisam-pirenena dia mba misy le fiaraha-miasa amin'ny dia amin'ny partenaire technique et financier. Fa atao tsy maintsy ampy ireo teti-bola aza manahy ianareo fa zay tsy feno amin'ny basket fond dia tsy maintsy mameno ny fanjakana. Tsy manakana ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny vinany antoko politika ny eo anivon'ny Sony amin'izao vanim-potoana izao. Saingy tokony ho anaty fifanajana tanteraka no anaovana izany raha ny nambaran'ny filohan'ny Sony androany. Marobe ihany koa ny teboka afaka ifampiresahana amin'ny fanatsarana ny fifidianana sy ho fametrahana ny mangarahara. Misokatra ho an'ny rehetra araka izany ny Sony amin'izay fifampiresahana izay.